Aliny talata fa 15 ny volana oktobra taona 2024 tonga soa indray atao anatin'ny fandarina zoiteny ary isika rehetra amin'izao alina izao. Araky ny fampahafantarana efa narahantsika moa zany dia manana vahiny isika amin'ity androany ity somary ala amin'ny tontolo politika indray aloha tsika androany fa ifantoka amin'ny resaka fanatanjahantena. Ny vahintsika ary amin'ity alina ity dia Andriamatoa Ravelson Mamtina, izy dia filohan'ny Fédération Malagasy ny taranja tolona fa izy ihany koa dia mpikambana eo anivon'ny comité olympique ary mpikambana eo anivon'ny birao ny resaka lutte moa zany aty Afrika ihany koa ianao amin'ny ina moa zany ny tena anaran'izy io tsara fa dia aloha anao no anampy azy fa zay ny fanolorana. Miaraba tompoko. Namana Arnianja ary miaraba ihany koa ny teknisiana rehetrarehetra sy ny mpanaraka indrindraindrindra ny fandarana any tokatrano rehetrarehetra. Ina moa ny anaran'le ay United World Wrestling Africa, zany hoe Confédération Africaine des Luttes zany zay ny mahalaza anazy tsotsotra amin'ny teny frantsay. Dia anisan'ny mpikambana ao anatin'ny comité exécutif an'io zany ny tena koa voafidy. Ena re mahafinaritra ny manasa ataontsika hoe pikatroka eo amin'ny tontolon'ny fanatanjahantena mba ahafahantsika amin'ny rahalahy zany miresadresaka ny tontolon'ny fanatanjahantena miaraka ny vahoaka malagasy indray amin'ity alina ity izy filohan'ny Fédération Malagasy ny taranjatolona fa tsy ny taranjatolona ihany no resahana angamba andrasitraka ao fa mba hiresaka ny tontolon'ny fanatanjahantena sy ny ataontsika hoe fampandrosoana zany tontolo fanatanjahantena eto Madagasikara zany mihitsy isika raha sitraka ao Andriamatoa Ravelson Mamtina amin'ity alina ity zany. Eny ary tena isan'ny hoe vaovao aloha zany zao dia ny barian'i Madagasikara ny rahantsika nahity ny vokatr'ireo lalao atao anatin'ny andro anankiefatra zany zay nefa lalaovan'ny barian'i Madagasikara atao anatin'izay lalao izay faresena tamin'ny voalohany salindroa ary resindray tamin'ny andro fahaefatra izany. Ahoana ny fahitanao aloha an'izay baolina kitra zay mahasoafa mihitsy aloha zany no mijery ny taranjatolona zany zao no mijery ny tontolon'ny baolina kitra. Inona ny azo ambara Andriamatoa Ravelson Mamtina? Oui, Arnianja, voalohany indrindra aloha dia isorana anareo zany nanasanay teto amin'ity plateau ty ary somary vahoatra kely ihany niakatra eto ny antony dia tsotra hoe politika no matetika hitako zany raha fa nanaraka an'le fandarana dia politika ny tena voizina anisan'ny tsikarotro mety hoe mba nahita vitsivitsy atao anatin'ilay fandaranao kanefa moa dia hoe anio zany dia veriko fa tsy ho kivy mpanaraka amin'ny fandarana hoe inona koa fa nivadika taranja resaka sport zavarity fa iresaka isika miresaka tontolon'ny politika sportive tsy maninona zany fa lay tena politika lay resana lay mafana amin'izao resaka élection na communal rehetrarehetra afaka mety misy fandraisany ihany satria ny anivon'ny commune eny misy andraikitra tokony horaisin'ireny tompona andraikitra ireny koa ho an'ny fanatanjahantena malagasy. Zaloha ny fandaharana zoiteny aloha tena resahana amin'ny mpijery mihitsy resahana aminareo vahiny ihany koa ny fandaharana zoiteny zany dia tsy tontolo politika ihany, tsy resaka politika ihany no ahafahana miakatra eto amin'ny fandaharana zoiteny fa resahantsika daholo na politika na kolotsaina na fanatanjahantena eny hatramina na fampiofanana na resaka fitadavana ohatrany hoe resaka tolotrasa sy ny sisy reny ao anatin'io zany dia afaka resahantsika daholo zay manana zavatra hozaraina amin'ny malagasy dia sokatra ny fandaharana zoiteny. Mialatsiny somary parenthèse eny ary resaka faharesena omaly tamin'ny andro fahaefatra ny isa zay hoentin'ny Barea amin'izao fotoana zao zany hoe tena mialatsiny fa amin'ny toeran'ny mpijery aloha zany toerana anankiroa zany no iresahako eto anankiray maha hoe mpijery tsotra ohatrany olona citoyen tsotra ary ny toerana anankiray dia mety hiteny ihany koa mampalafiny hoe technicien satria mpanetretena no iresahana fa ny tena dia anisan'ny diplômé des hautes études amin'ny resaka sport
ka dia mba manana ny fomba fijeriko ihany azy zany amin'ny lafiny teknika atao anatin'iny na dia hoe parenthèse kely le izy le izy zany a dia azo lazaina hoe reno no azo natolotra ho an'ny rehetrarehetra fa na izany na tsy zany nefa dia za mahita hatramin'ny voalohany ary za tena manaraka ny Barea na tsy Barea fa na championnat na fokontany na rahako tamin'ny hatramin'ny mbola kely ny foot zany anisany hoe ny foot tena dia hoe sport roi ny athlétisme sport de base dia ireo zany anisany zavatra sy ilaina fotodrafitrasa be na anina fa na mbola kely dia efa samy fidianan'ny ray aman-dren'ny bola dia efa afaka mandakandaka bola tanimbarotra ny rehetrarehetra ary masisika ihany ny commentaire ny Facebook sy ny pitia ao anatin'ny réseaux sociaux ao fa ho recadresika kely fotsiny le izy hoe hatrany ambolohany zany raha fanjerevako ilay poule nisy a Madagasikara dia hita fa zakatsika malagasy na i Tunisie na i Comore na i Gambie niarana hitsika tamin'ireny fizotry ny lalao rehetrarehetra eny iny tunisiana iny zany dia tena chance ho atsika malagasy ny tokony mba nandresy an'izany hoe Tunisie tamin'iny match iny fa indrisy satria ny Tunisie tena tao publication koa ny teny mihitsy hoe somary nidina ny lentany baolina kitra tunisiana fa isika ny sy nahinanararoatra zany ny profity an'izay hoe fotoana zay ahitana an'le somary phase descendante tao amin'ny Tunisie zay reny moa zany Comore fa nahay ny profity izy dia nahita vokatra avy hatrany dia ohatran'izay koa zany na rahantsika koa Comore mboa araka ny tantara mbola tsy dia nandresy malagasy zany ny Comore zavatra hoe efa acquis zany ny fahatelo Gambie hitantsika matcha tamin'ny Gambie fa zakatsika tsara tena problème atsika zany tamin'ny match tamin'ny Gambie zay tokony nakana point iny aloha faraparany zany zay tena mafana amin'izao dia tsy maintsy hoe resahana dia lay système de jeu ny système de jeu tiako tenenina dia teo amin'ny main 1-0 sika première mi-temps tamin'ny andro fahatelo dia tonga dia naniditra ny deuxième mi-temps niova tanteraka ny jeu teny ambonin'ny kianja naniditra ny nanomboka 45 minutes jusqu'à farany hoe hitazona an'le 1-0 tsy voatazona le izy satria lava be ny 45 zany ary ianao zany lasa raha fa manao défense foana ianao dia misubir ny dikan'izay satria lay adversaire anao miataky ianao zany miencaisser misubir na amin'ny sport de combat na ty aminay zany valable foana raha ianao zany manao défense fa tsy miataky zany hoe misubira foana ianao mivay io gardanao ny afarany tafiditra ihany lay koa dia ohatran'izay zany ny zavatra nazo amin'ny Barea tamin'ireny zavatra reny za mananao tamin'ny publication ako hoe comment gérer une fin de match avec un léger avantage ka football nangatahako zany mba ho traité-ny mpianatra eny akasy ho zavatra io hoe ahoana tena lasa sujet mihitsy zany afaka sujet thème anankiray afaka traité hoe comment gérer une fin de match avec un léger avantage au score dia zavatra zay zany misy zavatra tiana tongavana be da be zany hoe inona zavatra tokony ho jerevana ao anatin'izay fa ny tiana ho resahana ao anatin'le izy zany tena manaja ary manao respect ny zoko be coach Roro ako fa na tiana na sy tiana zany dia tsy maintsy miantefany amin'ny doly lay commentaire an'le olona satria raha fa mitovitovy ohatran'ireny niveau na teknika na taktika na niveau tena hoe niveau en général ny mpifanandrina ny différence zany zavatra anankiroa tsisy akoatran'izay ny coaching ny ray dia ny ray faharoa ny qualité individuelle zany hoe le qualité individuelle n'lay joueur tsirairay zay zavatra anankiroa zay ihany inona moa ny ao amin'le sina hoe qualité individuelle ny ao amin'le qualité individuelle dia ny hoe misy travail spécifique particulier atao an'ilay joueur ivelan'ilay regroupement ohatra hoe miditra salle de musculation izy manao piste manao terrain piste izy manao travail mijery vidéo izy dia manao travail mamerina rehetrarehetra mamaky boky zany zany le mameno an'ilay critère ny qualité individuelle fa le coaching zany dia miankina amin'ilay coach mihitsy satria ny coach miteny hoe zao atao dia
de manaraka ny rehetra exécutant mi-exécuter zany a ny joueur de zay zany a ny serreur tena hoe critique constructive le izy a hoe misy erreur de coaching tao anatiny satria le izy a niverina 4 fois angamba ny zavatra iny hoe dernière seconde foana no ampidiran'ny olona baolina sika dia créer an'le trouble donc 1 2 3 4 tokony nisy mesure niraisina tao anatiny tao a bon d'accord hoe responsabilité partagée le izy a ny joueur eny ambony terrain tena acteurs principaux a fa misy ihany koa ny responsabilité sika atao anatin'ny coaching responsabilité ho atsika rehetrarehetra ihany koa ary ho an'ny fitondrana de le 15 baria raha natao teto koa ny le match mety hafa satria nisy a an'ilay pression publique le 15 baria zany a sy fonctionnel sy opérationnel de ino moa zany a nanao ezaka ny fitondram-panjakana nanao an'ilay 15 nanao 15 manara-penitra erakin'ny faravarana fa sitratra le izy a mbola sitratra le izy a iny zany de mbola iverinantsika ihany koa iny any rindrina kely ihany hoe inona le tena olana de zao ihany koa anisany a somary miandry a fotoana faraparany foana isika vao mireagir amina zavatra satria efa nanome fotoana ihany ny kafy de tsika zany a mbola tranquille tsy tonga de ka efa nantenaina koa efa manara-penitra le 15 e de hoe fa tsy le 15 tsara tarehy be ohatran'io tsara ange le 15 amin'ny fotsy miangatra aloha tena isorana fitondram-panjakana nametraka an'le 15 ary nametraka an'ireny fototrafitrasa 15 manerana nosy reny a fa tiako tenenina zany le hoe efa nisy a nylay a point vitsivitsy ny soulever ny kafy hoe tokony nanaovana fanatsarana de somary niandry aty amin'ny fotoana faraparana zany fitondrana vao tena niditra ao anatin'ilay fanamboarana de nefa le travaux les durées de travaux a misy laps de temps sy ho tratra ao anatin'ny fotoanana de zany rehetrarehetra zany zany isan'ny paramètre daholo manjary voa double triple sika amin'izao fotoana zao satria resitsika raha teto tanànatsika iny a nisy économique koa satria napiditra recette le match mety nahazo victoire sika afaka ny frais de déplacement sy ny resaka rehetrarehetra be da be a ny hofanakian'izany ivelany sy ny rehetrarehetra zany rehetra zany zany misy perte zany ao anatitsika ao anatin'ny zavatra zay a dia ilaina tsakosakony rehetrarehetra zay fa zay ny ataoko hoe misy responsabilité ho an'ny rehetrarehetra le izy a ho an'ny acteur rehetrarehetra eny fa na de za na ianao na de ny mpanao gazety ara-panjatena misy andraikitra tena misy andraikitra ny zava-nisy-ankolo nitory tena nivonikafy ny bariara tam'le hoe baolina tokony ho faty le deuxième but zany tam'le fionana tamin'ny Gambie tamin'ny voalohany a ohatranao marina moa zany techniquement zany ny fitoriana ohatran'ireny raha nareo mba misehatra eo amin'le tontolon'ny sehatra afrikanina zany mametraka fitoriana de ohatrany ahoana sa tsy mitovy kafy sy ny misy anareo tafiditra ho an'nytovy daholo raha fa hoe réserve na eto toerana ange anao na ataontsika hoe match local kely na match sy am'fokotany raha afaka manao réserve ny équipe sy afa-po aminatina vokatra sy ny hoe fitsarana sy le déroulement n'le match azafady de ohatran'izay zany a isorana ny fédération nametraka an'ilay fitoriana rariny loatra le izy ary inona moa fa azo rariny satria manome 48 heures araky ny lalàna zany ao anivon'ny kafy de hite hoe inona no ivoaka avany engany mba tsy le hoe azo raisina fa tsy mitombona fa mba azo raisina ary tena mitombona ary mety hanova zavatra be ary voalohany amin'ny tantara angamba ny hoe fa sahina nandray andraikitra ao anatina zavatra flagrante ohatran'ireny flagrante le izy satria za zao anisan'ny nanao arbitre atao amin'ny arbitre Tanaville arbitre ana fotsy tamin'ny fotoanandro za mbola étudiant fa reny zany tsy normal le efa miaccordé fa maty ny bola ny arbitre anankiroa ny arbitre voany manondro any amin'ny centre ny arbitre latéral assistant moa zany izy am'izao efa miazakazaka zany hoe mirejoindre ny ligne médiane dikan'izay zany a efa confirmé fa maty le bola bon io koa moa zany dia anisan'ny problème kely hoatsika afrikana zay nataoko amin'ny page koa ihany koa le izy hoe fa maninona zany sika afrikana de tena ataon'ny olo loatran'izao
any Eropa sy any ivelany rehetrarehetra na any Azia any Amerika matsa kely na quartier misy VAR. Aty Afrika match officiel goavana be, qualification misy enjeu goavana be, mety misy tension anina tsisy VAR. Nefa le VAR zany napetraky ny FIFA mba ho fanatsarana ny resaka arbitrage mba hialana am'le lay litige ohatrohatran'ireny. Zay zany manao antso avy ihany zany ho an'ny mpitatana rehetra aty Afrika, tokony vondronareo zany isika mba tsy anaovana fijery miangatra ohatran'ireny zany hoe aty Afrika zany de tena hoe somary ampandeferina ny zavatra mba qualité nefa tena manimba zavatra be le izy hitatsika satria ohatran'ireny zao atsika victime. Misy fanontaniana tiako apetraka ihany Andriamatoa Velson Mamtina hoe misy matsy zao ny yaya mandeha am'izao fotoana zao hoe misy tsy tia le bare ao amin'ny kafy ao de miezaka tena mamingana le bare atateraka. Asa mety hoe anao valifaty tamin'ny fotoan'andro na président ny kafy mitera-tany malagasy, mety hoe tsy faly taminy ve ohatra de hoe peo any amin'izay l'équipany satria tsy efa-tsy otsony izy. Ny tiako anontaniana eto amin'le resaka fanatanjahantena au niveau ny continent africain ianao isany hoe misehatra amin'izay zany ianao ve mahita hoe madio tsara ve ny lalao ara-panatanjahantena, tsisy kolokolo ve, tsy misy valifaty lasa ray tena mantsy hoe valifaty ohatrany anatin'izay fa misy karazarazana zavatra ohatran'izany de lasa reny mantsy na miezaka ara le équipe pirenena, miezaka le teneninao teo manao effort individuel le joueur tsirairay sy ny sisa, rehefa tratran'izay le kolikoly ara-panatanjahantena na zavatra any ambony an'izay de tratrany tsirarany de ohatra reny ny zava-misy. Tsy haiko, tsy fantatro madio tsara ve ny eto Afrika amin'izay tontolo ara-panatanjahantena zay. Na eto Afrika na any amin'ny ivelany any amin'ny continent hafa mitovy foana fa ohatrany hoe accentuer-tsika kokoa le izy hoe aty Afrika satria aty Afrika zany somary hoe terrain favorable angambany ho an'izay fomba fanao tsy de mampivoatra loatra tsy de maso an'ny sport zay. Fa hitatsika reny na Michel Platini tamin'ny efa sy ny rehetrarehetra Blatter rehetrarehetra nisy zavatra ny saringotra zany tao anatin'ny fitantanana rehetrarehetra. Misy ihany koa ny arbitre sanctionné satria hita hoe tena hita mibaribary hoe misy zavatra tsy normal dia misy moa ny fitsarana mifandraika amin'izay ao anatin'ny entité tsirairay avy ary ny entité amin'ny ankapobeny ihany koa atatsika ny inona izy ity ny TAS na ny tribunal arbitral des sports izay afaka misiziran'io instance io ny rehetrarehetra dia zay ny teneniko hoe le izy ange mazava be ho an'ny foty, mbola mijanona amin'ny foty sika aloha ny an'ny foty raha mikobana ny arato de efa baolina maty iny. Noho zany zany na de te hangalatra ohatrin'inona raha le rafitra ka tena nampikobana ny arato ohatra hoe tataka ny skoro tsy zavatra azo atao ange, tsy zavatra hoe ena raina ianareo fa besaka loatra hoe 4-0 ohatra na 5-0 de raha natao ny rapport de non tsisy an'izay fa zay ny teneniko hoe ohatrany maly ange tsika nanana possession ambony 63% possession. Donc amina possession 63% nanana possibilité zany ny malagasy ny barea ny marqué but fa saingy hoe ao nisy lesoko atao amin'ilay fanafiana fampidiram-baolina iny moa zany efa lesoko efa elaela ihany iny fa atsaraina daholo reny, atsaraina tsy atao mahakivy reny. Ny olona betsaka ankivy satria tena amin'ny fo le izy hoe tena tiana le izy de miara-mientana. Zay mahafinaritra an'le sport ange mampiara-mientana ny rehetrarehetra rassembleur na hoanao zay mieritreritra tiakaviana tiakavana zany de miaraka tsika atao anatin'ny sport de ça va. Ohatran'izay mantsy zao to ny resaka le kianjan'ny Mahamasina tena misy milaza hoe misy fiantraikany be amin'ny resaka moralin'le joueur mihitsy zany hoe ianao tsy mandray lalao eo amin'ny firenenao
fa any amin'ny firenena hafa any ianao no mandray lehilahy hoe kena hoe samy tsy nandray teo an-taniny kao misy Madagasikara satria samy tsy manana an'izay kianja izay a fa any zany le hita hoe lesoka manao tokoa zany mety hoe fiatraikan'izay mety hoe nisy fiatraikany tamin'ny resaka moral na joueur ihany koa ve le izy pas forcément ny antony tenenako an'izay dia tsotra reo joueur atsika reo ny akamaroany expat daholo zany hoe sy olona mahafantatra loatra an'izany hoe kianja mamasina reo kianja Barea expat reo fa zatra milalao any ivelany amina kianja any ivelany donc tsy dia misy loatra angamba an'izay amiko ho an'ny expat natao huis clos io ohatrany tamin'ny période-ny Covid reny fa zany hoe ny avantage fotsiny kosa aloha na tiana na tsy tiana dia hoe misy an'ilay mpilalao fa rombe folo dia ny mpijery iny zany aloha le miorakoraka kanefa zadiny ihany koa fa somary masitsika ny mpijery mamasina raha fa ohatra misy zavatra tsy mety dia iny koa nefa ny manimba n'ilay phase de jeu n'ilay équipe atsika eo ambonin'ny kianja dia indraindray zany misy miteny koa hoe aleon'ny zalara manao ny ivelany mba tsy dia misy pression loatra fa zany rehetrarehetra zany eo ihany fa tombony foana ny milalao eto an-trano ny vokatra moa zany aloha mbola tsy fantatritsika hoe anahoana ho tafavoaka ao anatin'io pôly io sa tsy ho tafavoaka satria mbola mila maresindroa zany tsika dia mbola mitante sahala anankiray ko any amin'ny ekipa hafa dia zay vao mahazo an'le hoe 8 points zany ny possibilité farany azotsika zany zao hoe isa 7 apetraka atsika eo amin'ny laharana faharoa asa anahoana ny herijika ao anatin'izay sarosarotra mifandrasana tsy mora mifandrasana fa zany hoe io moa baolina boribory kilalao ihany koa io dia mipetraka foana ny fanantenana zany matoa ianao nisengage dia misy fanantenana foana fa ambony latabatra ilay zany amin'ny calcul kajikajy tsotsotra ambony latabatra fa manomboka very ihany le fanantenana fa zany akory tsy anakana atsika anome fandresena faran'izay max zany azo atao mandritra n'ireo lalao roa faran'ireo dia ny ambiny zany miankina amin'ny resaka hoe chance sisa satria tsy azo calculena ambony latabatra tsony zany ny ambiny fa chance miankina amin'ny résultat match sasany tsinona no ahafahantsika miaccéder ao anatin'ilay deuxième place dia zay zany zavatra tsy évident be le izy fa zay nitako hoe tsy atao mahakivy le izy tsy atao mahakivy fa misy zavatra lesona be da be afaka raisiny reny raha ohatra mahay mandray lesony tsika zay ihany koa aloha non seulement ao anatin'ny foty fa ny rehetrarehetra misy lesona foana fa le lesona nefa ho an'ny rehetrarehetra fa tsy hoe ho an'ny olona anankiray satria araka ny teneniko teo responsable daholo ny rehetrarehetra tsy haiko raha mbola misy anam-pina aloha momba zay Barea zay fa te-antany indray aloha amin'izao fotoana izao satria anao isan'ny hoe filohan'ny fédération zany hoe filohana fédération anankiray eto Madagasikara anao zany dia nitaranjatolona izany goavana be zany andraikitra misy anao zany ary tena milomano anatin'ilay fanatanjahantena tanteraka ianao zany ao anatin'izay ny zavatra tiako anontaniana ohatrohatry ny ahoana ny fahitanao ny fampandrosoana ny tontolon'ny fanatanjahantena eto Madagasikara raha vao miresaka mantsy hoe fanatanjahantena tsy maintsy ao ny fampitaovana ao ny famatsiana maro isan-karazany afahan'ny mpilalao na afahan'ny ekipa malagasy miatrika an'ireny fifaninanana iraisam-pireneny ireny matetika ary tena matetika mihitsy ataontsika hoe tao anatin'ny 10 na efa taona farany hoe manana olana ara-bolaka tsy afaka hiatrika an'le lalao bakary dia amin'ny farany lasa misy ohatrany hoe sahirana be zany vao mahazo an'le hoe vola afahana miatrika lalao iraisam-pirenena dia eo ihany koa ohatra zao hoe resarsahantsika zao ny foty ohatra zao miresaka tsika hoe Rémi Vita nefa isan'ny natsona tao anatin'ny ekipa-pirenena malagasy zao izy lasa ny Comore tapoka fa ambe mety aminy zany fa maninona tsy nety tamin'ny tapoka le teto nefa izy efa teto ihany fa teo ambony banc tsy haiko zany hoe inona ny zavatra ahoana fahitanao le fampandrosoana an'le fanatanjahantena eto Madagasikara ny mpilalao ve mba voakarakaraka ny tokony ho izy tsy haiko nareo fédération mpitantana isany hoe mpitantana io nivon'ny fanatanjahantena zany mba te hanontany anao mivantana eto hoe ahoana fahitanao azy mafonjafonja ilay fanontaniana
mialohan'ny amaliko an'ny namana Arianza aloha dia iverenako kely ndraimbava lay baolina kitra teo mba ho akatsika tanteraka amin'ny parenthèse amin'ny lafa amin'ny baolina kitra dia ny hoe tiako hatongavana dia ny fahasamihafana misy tamin'ny taloha sy ny ankehitriny. Taloha ny mpanao sport amin'ny ankapobeny na mpanao baolina dia sy dia misy zavatra loatra na tambiny na équipement na mandritra ny mi-temps zara raha misy voasary anankiray fampizaran'olona efatra ohatrohatran'izany zany mi-temps tsisy regroupement hoe tena qualité be anina. Dia taloha ihany koa satria tamin'ny fahazazana zany nahitana an'izany dôly nanana club dôly raha fa orinasa goavana teto Madagasikara ohatra BTM, BFV, Roro reny nge mivoaka tamin'izany coach Roro Jirama, commune Iskafota, Ravinala, ACT Les Routiers, Simelta, Soma Sud, Sotema, Cheminot, zany hoe ny orinasa goavana be zany ny investir ary nametraka rafitra fanatanjahantena tao anaty fa maninona zany amin'izao reo orinasa zay hoe misehatra ary miasa mampidi-bola eto Madagasikara reo no tsy manao an'izay système zay tsony. Za zany mbola te hangataka hoe sao dia misy afaka fampiresahan'ny ministera tompona andraikitra zany atsoina misy ireo orinasa goavan'ireo ametraka amerina an'izay pratika zay hoe ametraka ny resaka club sport any anatin'ny orinasany any mba hiarana mifandrimbona zany lay fampiroboroboana an'ilay taranja amin'izay fotoana zay. Zay anankiray. Ny zavatra misy koa manko ny atao anatin'ny fitantanana ho anay zany aloha dia ny sport ny ampin'ny orinasa goavana be reny zany dia ny sport collectif amin'ny ankapobeny ohatra hoe ny foot, ny rugby, ny basket. Fa zahay individuel tsy dia mahazo loatra fiara-miasa amin'ireny partenariat zany tiana ho tenenina na dia mangataka ary zay dia mety mahazo ohatra hoe mahazo godiza kely sy ny namany zay hoe tsy dia mahavitana zavatra be. Iverina amin'ilay fanontanianao hoe manahoana ny ahafahana mampandroso ny fanatanjahantena dia io zany dia tsy maintsy 3P foana io. Lay 3P tiako tenenina dia ny fitondram-panjakana aloha voalohany indrindra tsy maintsy acteur principal ao anatiny zany hoe partenaire officiel fitondram-panjakana dia ny fédération sy ny mpiara-miombonantoka zay zany tsy maintsy miara-misalaha ao anatin'izay ka ny zavatra andresanao teo lavabe betsaka be zany ny paramètre ilaitsika finoana atao anatin'ity bon misy ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana nametraka kianja foty aloha iny fa ho anay sport en salle ngeza zay mbola mangetaeta zany mba ametrahan'ny fitondrana an'izany hoe dojo national centre national de haut niveau ho an'ny sport en salle sy ny rehetrarehetra zany satria tanao misy ezaka zany ao zany fa manao ny fitondram-panjakana dia mila tohizana la ezaka efa atao zany satria amin'izao fotoana zao ange tsy vitsy ny taranja zay misedra olana amin'ny lafin'ny fototrafitrasa ohatra zao hoe tsy manana na dojo national misy maromaro zay tao amin'ny Sogradin taloha ny dojo anay dia rehefa lasa kianja amin'ny Barea io dia nesorina tao zahay dia nefa tsy nomena solony hoe mba ato nareo mipetraka na trano anaovana salle anaovana entraînement zany efa manahirana voatery ianao zany milahatra maka créneau kely ary amin'ny ANS Académie nationale des sports na zany nareo zao manao ohatra maka kely ihany sy makamaka sisiny amin'izay azo akana créneau kely adiny roa ohatrohatran'izany zay tena hoe tsy ampy tanteraka. Anisan'ny zavatra banga ihany koa atao anatin'ny sport ny bureau fédéral zany bureau fédéral zany angamba everiko fa ny fotony tena manana eo isoraka ny athlétisme amin'ny kianjana larbi dia asa ny basket fiaraha-miasa amin'ny telma fa ny ankoatran'izay dia tsy manana bureau zany hoe le fototra fitrasa fototra mihitsy zany ka aloha mba angatahana fitondram-panjakana
raha azo atao mba hipetraka satria symbole de présence n'ilay le taranja lay taranja iny eto amin'ilay eto amin'ny firenena raha misy fandraisana vahiny avy any ivelany dia tsy maintsy mba hoentinao ampandrosoanao amin'ny bureau ny fédération rehetrarehetra zavatra ohatrohatran'izany ny zavatra misy tsinona dia hiatehatra amin'ny partenaire zany sika à 100% zavatra tsy possible zany fa ny antsony hoe partenaire tsinona dia manampy an'ilay banka manentsina an'izay tsy ampy kely fa inona ny mba apport avy ety amintsika ka raha zavatra hoe infrastructure de base ohatran'izany zay anjara andraikitry ny fanjakana tanteraka ary voalazan'ny 97 zany zay lalàna mifehan'ny fampiroboroboana ny fanjatena sy ny activité physique eto Madagasikara 97 voalaza ao dôly ny atsiprian'ny statut rehetrarehetra article par article hatramin'ny statut an'ny sportif de haut niveau voalaza ao dôly zany rehetrarehetra zany todika manokana tena manararaotra misy zany todika manokana ihany koa amin'ireo établissement scolaire zay ny ataoko hoe tompona ndraiky dôly tsika rehetrarehetra amin'ny fanazanteny ity établissement scolaire betsaka ny établissement scolaire misokatra fa ary homologué accrédité rehetrarehetra fa ny fanontaniana mipetraka dia ny hoe mba misy fotodrafitrasa ara-panjatena na infrastructure sportive avy ao anatin'ireny établissement scolaire be da be misokatra isakin'ny kiondalana reny zany hoe anisany exigence tokony apetraky ny MEN na ny ministèren'ny éducation nationale koa zany mialohan'ny hanomezany agrément sy accréditation an'ireny sekoly reny ny hoe misy minimum na fotodrafitrasa sportive infrastructure sportive ao amin'ilay établissement scolaire le ankizy manjary any amin'ny EPS zany de efa mipetraka le lesoko tsy misy terrain anaovana milahatra miafiafy kely ery mandeha bus miafiafy kely sy amin'ny tany mena satria tsy mba misy tany mena totorana kely de eo sécurité nandalana ny ankizy manao EPS misy tanao amin'izay de zany rehetrarehetra zany misy zavatra ifandrombonana raha manao sika fotodrafitrasa mitrongy ihany ireny dia tokony foana mametraka fotodrafitrasa ara-panjatena kely na reny orinasa goavana zay manao infrastructure urbanisme sy ny rehetrarehetra reny tafiditra ao anatin'ny tsara mihitsy zany ary voalazan'ny 97 izy nantaniko teo ihany koa le resaka hoe olana ara-bola foana rehefa miatrika ny fifanitsanana na resaka hoe moa zany lalao goavana zany ao anatin'izay ohatrohatrany ahoana ny resaka le ara-bola indrindrindrindra le hoe miatrika ny lalao hoe resam-pirenena jeu de zile aloha ngamba ny aloha tsisy olana raha tamin'ny farany teo zany satria hoe tsika aloha nandray an'le jeu de zile de tetony natao ny lalao fa raha hoe tsika indray zany zao nandeha tamin'ireny de tena inoko raha zava-nisy teto de tena tsasaky reny nandray njara teto reny lasa nandeha any amin'le orana ara-bola ohatrany ahoana ny ainanareo fédération nan'izany amin'izao fotoana zao tena marina ny voalazanao anisan'ny vola moa ny ozatry ny fiainanao izy izany fiteny ary vola ny ozatry ny sport matoa mandeha io sport rehetrarehetra ny andafy ihany io dia misy investissement injection na fond budget ataon'ny enveloppe ataon'ny mpitondra zany ny fanjakana tsirairay avy ka tena mitombona ary mitombona 200 isanjato ny olana ara-bola atao anatin'ny fitantanana raha malala moa fa ny ministère ny sport dia anisan'ny ministère de tutelle ny sport rehetrarehetra ary ministère ny sport nefa anisan'ny ministère angamba anatin'ny 3 dernier angamba kely vola indrindra ny enveloppe zany misy retouche tokony ho atao de ny programmation n'le vola sy ny fitsinjarana tokony ho apetraka ihany koa misy critère hoe ahoana ny tsinjarana an'le izy satria ny antony de tsotra fin d'année zahay fédération rehetrarehetra amin'ny ankapobeny dia mandefa ny programme prévisionnel bilan ny saison vitaka aloha de programme prévisionnel budgétisé ny saison manaraka de zay zavatra zay zany ny olana nefa efa voarain'ny ministère de tutelle io manomboka amin'ny janvier farafatarany
fa io zany problème dia tsy fanakianana an'izaniza hoa fa fanatsarana hoe ahoana ny anatsarana an'le izy ny problème na tonga herintaona melohany dossier-anao na tonga ataotsika hoe 5 jours mialoha de mitovy foana ny traitement le atombotra foana de io zany io resaka hoe traitement atombotra foana io zany a tena tsy everiko fa tsy mety tsony io tena tsy afaka manao efa prévision kaikely zany le fotoana zay vao eo vao karoka vaolana nefa tsy maintsy ho atao ihany le nefa tsy izy maintsy ho atao ihany le izy atao ihany angela izy ary tantaraiko zavatra kely ianao a namana antsa isy fotoana ohatra andeha ho any andafy ohatra zany a ataotsika hoe anao jeu de la francophonie ohatra de fantatra zao fa andray anjary sika malagasy ary efa voapetraka zany efa accordé ary efa fantatra fa tsy maintsy andray anjary efa efatra taona melonga de efa fantatra fa isy ny jeu de la francophonie maninona zany a eo amin'ny herinandro mialoha vao mikoropaka mitady hoe ahoana ny bie ahoana ny rehetrarehetra ahoana ny moyen ny olana am'izay rehefa avy eo a raha ohatra ka vola tokony ahazaka atleta anaky efatra na telo lasa atleta ray sisany zakany ny antony de tsotra satria au dernier moment efa miakatra lafo be ny billet d'avion lasa classe business tsy fidin'le akizy mba amin'ny style mipetraka amin'ny classe business nefa raha tany alohaloha iny a afaka sika mitondra akizy telo efatra zavatra ohatrohatran'izany a de nisan'ny problème daholo atombotra sika zany a vo mientanentana manao zavatra de zavatra zay zany a ilaina amboarina zay fomba fiasa zay mba tsy animba zavatra be a de eo amin'ny lafiny arabola io moa fa nyteneniko teo a sahirana tanteraka ny fédération ao anatin'ny fiatriana ny saison amin'ny lafiny arabola zany a satria manjary lasa ohatrany hoe manino izy ty suspense foana zany ny zavatra atao a de sy ampy le fifatoana ho an'le atleta zay mpitantana moa miezaka manafina an'izay zany hoe mba tsy hisy impact mba ho hitan'ny atleta ty ivelany zany hoe sahirana be ny président fa manoma nareo a manoma tena kivy mihitsy a kivy mihitsy ny atleta tsaroko teo amin'ny tampale nisy fotoana basket mosa handball tsy tadidiko a tsy niesy tsisy netiny tsara ny mpilalao ny arbitre ny tsara zany resaka indemnité le izy de le akizy efa vonona mihitsy eny ambonin'ny kianja efa manao maillot ninina janona tapoka indray ny lalao zany hoe tena manimba na moraly na le fitiavan'le akizy milona anatin'le sport na ninona le resaka fitantanana amin'ny akapobe tsy haiko anao na fahitanao le izy tena efa combat efa atrehana foana zany hoe fa karazana quotidien le izy honay mpitantana fa io moa zany a misy ministre vaovao a dia eritreretina fa hitondra fomba fijery vaovao izy ary mahafinaritra ny discours ny tamin'ny nandraisan'ny fédération rehetrarehetra fa tena eritreretra ny anao zavatra izy fa enganie mba afaka tena ampiroborobo sy ampivelatra n'ilay tarantsika ohatr'izay foana nge ohatr'izay foana nge zay tompona ndraikitra tonga eo ndre matora velosoma am'tyna hoe amin'ny voalohany de tena tsisy akoy moa ny tena nareo de tsisy ampandrosoko mihitsy nareo de nareo de tsisy ataoko zavatra mandeha mihitsy ho sportnareo tsy tena zany izy ka fa ny zavatra tsy maintsy ho tenenina de hoe tena atao mamirapiratra mihitsy ny sport ary tena atao a mipetraka am'le maizy azy any amin'ny tena tanjona sy ny toerana misy amin'ny Madagasikara nareo zao teo amin'ny taranjatolona tsaratsara ihany tsara mivokatra azo nareo io zao nareo nahazo médaille d'or 20 tamin'ny jeu de Zille farany teo ny sivy ny volafotsy nahazo ihany koa nareo amin'ny alimo tao anatin'izay de mampanantena foana ane zay tompona andraikitra eo indrindrindra hoe mahazo vokatra tsara tao tsara io ao manaraka sy ny sisa fa nefany a rehefa avy eo nefany a tarahina indray le fédération na tsirairay hoe olana indray zao miantso mpanao gazety indray zay fa tsy lasa indray ny atleta anay mananana indray zay ka eo le izy hoe tsara hoe fa marafara tsara le tompona andraikitra zay le nazavaiko anao teo
ohatrany hoe voatery mampaneny lakilosy miantso anareo mpanao gazety zay vao misy miaino de nefa iny efa dernier moment efa tena hoe recours efa tena any amin'ny farany tena efa tena efa tsy paky mialaina iny zany iny zay mampiantso anareo iny hoe tena efa sy tafavoaka ty fa ahoana zay ny teneniko anao an'izay hoe le izy misy programmation sy fomba fiasa mila azo amboarina le izy azo programmena nge io hoe ahoana de programmena mialoha de arakaraka ny enveloppe ao zany dispatching ataony dispatch hoe ty de fa manana ty ona eto anatin'ny sport individuel nge tsotra kely zay nge raha mandeha tsy mihoatra ny 10 enina fito raha be indrindra ny amin'ny sport collectif mety hoe olona 30 zany hoe raha tokony ho izy zany zahay ato anatin'ny sport individuel tsy de tokony sedra olana mavisatra be lafiny hoe moyen tokony any amin'ny fanomanana zany nareo tsy sany tena hoe mitolona mafy hoe ahoana ny kanefa de mitolona hatrany amin'ny fatra amin'ny farany satria indraindray na azahoana atleta ray mandeha zany ange fa tena fa rythme be zay ny teneniko anao hoe le mety antany angamby ianao hoe fangatsy manampy ny fédération internationale sy nrehetrarehetra de zay le tiako hovaliana indrindra mako ny hoe manampy ange fédération internationale ary rehefa manampy loatra andray zay ny teneniko anao hoe resaka partenariat io gagnant win-win tsy de hoe ny partenaire zany no antenaitsika hikovrira ny dépense sy ny activité atsika 100% fa zay mba tsy couvert avy ety amitsika zany mba hitadiavana tosika avy any amin'ny partenaire fa tsika zany de ohatrany anay zao ohatra ary betsaka ny amin'ny fédération sasany ohatran'izany mety gaga nareo hoe mba mandeha ary oui satria mba misy ny fandondomana trano SCRO any amin'ny international any ary iny nefa tsy zavatra hoe tena tonga de hoe acquis hoe anina fa les relationnels no exploitena ao anatin'iny sy le resaka diplomatie atao anatin'ilay sport de iny matetika ohatra zao hoe any amin'ny institut any institut des sports any Inde ohatra mitady olona avy aty amitsika izy zay tena hoe institut goavana be ohatra nyreny STAPS INSEP any Paris reny mitady olona ny angatany amitsika de hoe ny billet d'avion ny olona mba hiatohana olona 2 3 4 zakatsika de izy zany miantoka any ambiny rehetrarehetra de zay zany le olana matetika na le satria misy apport le apport mba angatan'ilay international le permis mbo nantoka aty amitsika zany raha tsy vitatsika de lasa verdolo le opportunité rehetrarehetra zay aloha zany ny anankiray koa lesaka foana amin'ny resaka fanatanjahantena resaka ny voaresaka foana le hoe kiatrano an-trano hoe ohatra zao hoe andeha hiatrika lalao iraisam-pirenena anankiray de hoe ny avanianina atleta ohatra de inona atosika zay fa ziavana kaikaiky le atleta eo zany no any amin'ny fédération na tsy fantatra de hoe mandeha nikiatrano an-trano de hoe isan'ny manimba ny taranja koa zany ny taranjana mpanatanjahantena tsy azahoana vokatra tsara koa zany tsy haiko ohatrany ahoana ny fifezana an'izany zao ny tena izy angamba aloha kely ihany marge de manœuvre anaovana an'izany ankiatrano ohatrano zany surtout amin'izao fotoana efa fotoana mazava be mangarahara réseaux sociaux bridana be rehetrarehetra zao sahirana amin'izany zay mpitatana raha manao an'izany ary ho anahy manokana aloha atao anatin'ny fitantanana aloha de tsy mipasy amiko mihitsy zany resaka tena hoe performance tena clean tena hoe jerevana tsara misy grillana notation hoe notena inona reto de iny jerevana n'ilay atleta ato tsy misy an'izany hoe mba fantapatatra président na hoe namanamany président non tsisy an'izany bon tsy fantatro any amin'ny sasany ihany fa ny angambany aloha fantatro fa za tsy mametraka an'izany d'ailleurs mpikatroka ny taranjanay nge olona somary sahirakirana dolo ny akamarony tsy afaka ny de hoe satria azoko tsara ny tianao tenena anankiray mako ny ohatra hoe mety misy mpanambola ao anatin'ilay taranja de manao pression manao aksiska ny lafiny rehetrarehetra na arabola tous les moyens sont bons izy zany fomba fiteny fa aty amiko zany tsy mipasy satria
atsemboan'ny ankizy io a de zay méritena zany ato. Ena re mahafinaritra amin'ny resaka fanatanjahantena ary tena isorana be deaibe ianao a ny vahiny fa ny 2 minitra anga misisa fotoana nanantsika 2 minitra amenanao zay 2 minitra zay mba hitondranao ny afatra na ho an'ny mpitondra fanjakana na ho an'ny vahoaka na ho an'ny atleta na ho an'ny mpity fanatanjahantena malagasy. Ya eto mpamaranana angamba dia hitodika manokana zany a ho an'ny mpikatroka amin'ny fanajahantena rehetrarehetra sy ny mpisehatra hoe courage tsika tsy maintsy misikina foana sika ary tsy maintsy mandroso foana sika never give up izy izy ny teny anglisy fa tsy maintsy mahita mangirantsika ary manatena ny fitondram-panjakana mba investir beaucoup plus amin'ny fanajahantena satria ny fanajahantena nge tena hoe feno raha mahita sika ny ivelany any tsy adala ny olona miinvestir mividy joueur des millions PSG, Real de Madrid rehetrarehetra hatrany Arabie Saoudite manao ny effort rehetrarehetra mampiatrano lalao manamboatra kianja rehetrarehetra satria ato amin'ny sport zany no ahafahana manambatra ny effort rehetrarehetra na avy any amin'ny erakavianao na avy any amin'ny erakavanana dia afaka tambatritsika ato amin'ny sport zany rehetrarehetra zany ary ny tena farany de somary todika kely angamba amin'ny tafita tafita io moa sy nyresasika amin'ny rahalahy teo fa tena fandriko hoe mba nyresahana kely Fonds national pour la promotion et le développement de la jeunesse et des sports zay nananganana ny tafita kanefa tato anatin'ny taona lavalava visivisy zay de sy de nahazahoana fanampiana loatra io tafita io nefa ao ny fond tokony mba anampy anay zany olona rehetra zany afaka mandefa vola sy hoe ny olona rehetra afaka ny fédération ny mpikatroka ny tanora sy ny fanajahantena zany de ao nametrahana fond zay afaka mba ampiasaina ampiroboroboana ny fanajahantena sy ny tanora eto amintsika eto Madagasikara kanefa zavatra zay zany sy de hitanay taratra loatra sy de mipaika aty aminay loatra zany ny zay zavatra zay tamin'ny taloha zay mba mangataka kopy médaille mba nahazo tany amin'ny 5 taona 9 taona taloha tany lasa tany fa zao zany tena sisy mihitsy taloha mba mahazo biray ohatran'izay anakiroa zay zany tiako hoe misy zavatra tokony iarahana mijery ary atsaraina daholo zany zavatra zany satria lesoka daholo zany zavatra rehetrarehetra zany farany de farany de ny fitondram-panjakana foibe marina fa prioritaire daholo ny zavatra rehetra am'izao ary urgent daholo satria ao anatin'ny prioritaire de mbola misy ihany koa ny atao hoe urgent de sady samy prioritaire no urgent daholo ny zavatra rehetra am'izao kanefa nazanona tsy zany de manateny zay sport fa mba ho tafiditra ao anatin'ny masivana ahafahana hoe mandrotsaka an'izay hoe fanampiana ahafahan'ny sport mba miroborobo sy mba mampivelatra ny tanora ihany koa amin'ny sehatra rehetrarehetra izay voalazan'ny lalam-panorenana izay ihany koa ary dia farany de farany de misaotra anao namana Arianja misaotra ny technicienne misaotra anareo zay nanaraka ny fandarana hatramin'ny farany makasitraka ny fanasana amin'ny manaraka andray tompoko misaotra tompoko. Ena re ankasitrahana be deaibe ny vahintsika re tamin'ity alina ity Andriamatoa Ravelson Mamitiny filohan'ny fédération ny taranja tolona mba nitafatafa teto amin'ny fandarana Zoiteny tamin'ity alina ity ndresadresaka ny tontolon'ny fanatanjahantena fanatanjahantena izay zava-dehibe tokoa raha ho an'ny firenena anankiray satria sady mikolokolo ny ara-tsaina ara-bata na ara-moraly ny fanatanjahantena ny ihany koa mampitambatra araka ny efa nambaran'ny vahintsika teo zay tadidiko tamin'ny taona 2014 tao amin'ireny kaniny reny miazakazaka fandresen'ny barea olona tsy fantatra ao lasa mandray tanana anao famihana manao kalainy tsy fantatra tsony hoe iza no manao kalay tamin'iza fa de ao anatin'ny hafanapo daholo tamin'ireny de reny ny zavatra tsara ao anatin'izay fanatanjahantena sady mampiombina le fanatanjahantena no mampamirapiratra ihany koa ny firenena hoe manatsara ny saran'ilay firenena zany am'izao aloha zany loha resy ny barea de tadiova de miondrika miaraka amin'izay daholo nyvoaka malagasy sy ny firenena raha maresy ny barea de ohatr'izay avokoa ny taranja rehetra zay ny tena hoe nyresahanay am'rahalahy an'izay resaka fanatanjahantena zay tamin'ity alina ity mba ahafahana
misintona lakilosy ho an'ny rehetra ao anatin'izay hoe andraikitsika rehetra ny fampiroboroboana izay fanatanjahantena izay mazava zany zao fa ny zoiteny dia miresaka ny sehatra rehetra na fanatanjahantena na kolotsaina na politika fa tsy politika foana Andriamatora Velosoma amin'ity na tsy izay ihany resahan'ny fandarana zoiteny fa miresaka ny zavatra rehetra isika eto zay ny fotoanantsika androany dia eo amin'ny rapitso indray veloma tompoko